Ry zandry tadio efa bandy lehilahy 20 taona zao miresaka amilazao. De manino? De efa manana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina lesy e. Mety ho azo lahy ihany zany antsoatsy. Sady mila mitady vady koa lesy e. Zay no tena marina satria misy zazakely 15 taona re de efa mivady mora. Mila mitady ny anjara koa lesy e. Mila mitady asa. Tena marina koa mila manao préparation za amin'ity fanoloana course ny zazakely ty. Fa mivahana latsela aloha zao ve zany e? Ndovy mitapy ndovy aloha juif. Salama tonga sady ndray za. Ratsikatra io de nanomboka namoaka vidéo za vao tamin'ny voalohany zay efa namoaka za tamin'iny de namoaka indray ty fandroana zany hoe marika fiverenako zany. De raha ohatra hoe mbola tsy hitanareo ilay tamin'ny voalohany de tokana ny description izy satria mandeha fiantsoana fahobe mandeha any fiantsoana fahobe hoe miverena. De amin'ity tsika de resaka zavatra hafa mihitsy. De efa hita hoe mihalehibe satria zany nandinika sy nahita commentaire hoe asa mihamantatra hony a. Tsy haiko tsony e. Ho azy tsy malala efa elabe zany tafiditra tao anaty fianakaviana 20 taona de sao de misy kakiny nareo hoe anniversaire Njaka nga androany matoa Njaka miresaka amin'ity resaka taona sy ny tariny ity. Tsy topoko fa raha misy amin'ny megadona nareo tsy manina za mbola mandray. Sasiko efa manina ny olona no miteny efa hoe 20 taona moa zany de mariky ny fahalehibiazana zany. Tsy haiko hoe tamin'ny za 19 taona zany mbola fahalehibiazana tsy tapakevitra. Eny na hatramin'izao raha moa mbola tsy haiko efa lehibe hoe za sa ahoana sa tsy mety tapakevitra ihany. Tsy haiko hoe za ve nadala sa tsika rehetra mitovy azany daholo fa za tamin'izay nana 20 taona za mieritreritra be hoe misy fiovana amin'ny vatako iray manontolo. Happy birthday to you. Happy birthday. Tsy afaka miditra amin'ny vatako zany pouvoir amin'ny faha 20 taona zany. Fa matorana. Volom-bava mirongatra be. Oy, mbola volo vao mainka mirongatra be. Adidy. Fanambadiana. Fanoloana kosin-jaza. Ay, za koa rangahy tsy za tsanoka. Tena koa zany e, zany tatatsaiko nefa. Happy birthday to you. Happy birthday from the carpet guy. Sady ny tena marina ty apatsasy anakroazy le olona nanana anniversaire nandritra ny Covid iny zany tena marina. Miala tsiny e. Fa niany tena zakako sy tena makarary aiko la rehefa lehibe iny de fialadisana ry Njaka mbola tsy nieritreritra nanambady mihitsy e. Fa ngamo io obligatoire? Ie ohatrany obligatoire izy io ka. Losa. Ahokaloha pause kely mihitsy amin'izao vanim-potoana zao. Ahoana moa nahafahantsika hanambady nefa mbola eo corona. Tsy afaka noana amin'ny olona be dia be la, tsy afaka manao rencard la raha mbola no mariage la, mbola manao cache-bouche. Ay zay nanao bisou. De ny tena olana zany de ahoana io raha mbola hitohy. De tsy hanambady mihitsy zany no tena anay kinona moka. Ay zay telo lesy le savonao ampiasaiko. Ka tsy manana fahasoto nge tsika amin'ny herinandro ty. Ka tsy lipo koa raha ve tsy sasaina fa nareo ve zazakely e. Laza lavitra loatra lesy hitanareo aiza mainka nanambady zany hoa. Io mandeha foana hitanareo ohatry ny rana korotsa. Amin'ny fiainan'andreo makaty stage, makaty stage, makaty stage. Tsy mikropaka fa makaty stage. Sady tena marina nge tsika rehetra tsy tokony hikoropaka zany. Tsy hoe la lehibe la zany de hoe tsy maintsy manambady. Tsy tokony hikoropaka mihitsy tsika. Satria ny antony de zao hitanareo nisan'ny lehilahy de ireo be dia be izy tsy voatanizako eo. De eo koa nisan'ny vehivavy ireo mbola be dia be mbola tsika mibetsaka no vehivavy. Efa mifanakaikaiky ihany zany le izy. Zay zao mampatonga antsika lehilahy manenjika vehivavy mivadika voay satria tsika be dia be de manenjika hoe izy ny tokony anjarantsika. Fa imagine hoe tsika lehilahy ndray vitsy e. Jean-Claude Jean-Claude. Salama rehiza, salame, kalma ihany nareo, kalma ihany. Oka aloha ary ty hoe mandetsirareo ao finary ty fojeo. Nareo fa mareny fa hoe mandetsirareo ao finary ty. Nafinaritra zany zavatra zany a. Fa bon malolo tsy fanko be azany tsika fa ndo hisitaka kely ary amin'ny domay nafa ndray tsika. Le hoe lehilahy efa lehibe io la de mbola mijery anime sy ny lalozy io ihany. Odio, ove nareo o. Tsy haiko hoe iza nanomboka an'io teny io fa raha tratrako nanomboka ny tenany io vao fiela. Tsy haiko hoe fa maninona moa zany najanona daholo ny fomba fataony hatramin'ny mbola kely. Le dada sy mama sy le akafina ary ty najanona tsy hitako zay asiko ny tenako nefa iny mba nahafinaritra le zalasa dada. Raha izany no mitranga tompoko tsy ekena majuscule fa ny zavatra tena nahagaga na sy tena nahatalanjona anao hoe fa maninona ny sakafo tsy tilina tamin'ny mbola kely lasa tilina rehefa hoe melehibe la. Tsy haiko hoe za ve nadala sa ny lelako mbola maty tamin'ny mbola kely na mbola mal fonctionnel izy tamin'izany. Mamo ina fangaron-daoka antsika ao. Ronangivy. Ino zany? Zavatra mahasalama amin'ny vatana fotsiny zany. Hoe zavatra mahasalama nataony neny.
Mabofaka ty paracetamol vita gasy. Mangidina efa mampazo tomana tony angivy eo izy Tena marina angamba hoe nolo ingidy le fiainana am'izao dia tsy mampanina lana mihinana angivy be dia be ara satria efa mafy ary le fiainana. Fa maninana hoe angivy mafaitra ane zany e. Saika nataoko hoe karoty fa tsy nety. Akoatran'izay voatavitra ampiana resaka tsony teboka. Izay aloha zany sakafo iny fa zao konko. Fa maninona reo namako taloha sy ny olona fantako taloha lasa niteraka daholo. Niaraka zao ihany ary angata amin'ny mbola kely dia za ty mbola tavela ty nareo efa niteraka. Tsy efa fiangarana kosa ve zany le ty. Nelahy ty be indrindra. Izy efa mahafantatra reo efa miteraka. Elahy ty mbola faingo miantona. Tsy elana momba. Oye. Zarifa hoe tontolo tsy le kovavy ao ambadika eo vetivetika. Bebe ny koa. Dia ho an'ilay olona namako rehetra izay niteraka azy bevoaka amin'izao fotoana izay niteraka azy hoatsy aho. Arabaina melona reo dia ataovy mifanaina amin'ny zanako nge rehefa any aoriana any. Fa izy torohevitra kely ty zalahy naninenako nanao an'izy fa zao ty aiza manambany hitany isany le vakivaky tongotra kely sy le belelo kely tany amin'ny mbola kely reny izany. Tena koa zany sao dia lisa mihotritra hoe tamin'ny mbola kely izy belelo kely sy nianana fa rehefa aoriana. Njaka galafara, Njaka galafara. Sana Njaka. Bisou. Tiako be la. Mamonjy reo mba mitory fitaovana sy mikotanaiky fara belelo. Fa izy efa resipa kely belelo kely tamin'ny mbola kely reny dia vakivaky tongotra kely reny indray lasa bomba nucléaire. Eo. Le belelo kely iny lasa be nono dia le vakivaky tongotra iny lasa vaky. Teboka. Tiako tenena amin'izany dia lasa manja kely reny anaoriana any dia lisa indray zao voadakana vo friend zone. Tantara tena nisy. Fa rehefa ela melehibe iny dia tsapalako hoe mianatra ny ray aman-drenydisany. Teo amin'izay laha vao tonga saina hoe mandeha tena mandeha koa ny fotoana. Hoe aiza le za tamin'ny mbola kely le amina lovovoka kely sy le anjehana erako nitokotoko tamin'ny miaraka amin'ny kifafa sy ny tariny ireny. Dia rehefa melehibe koa raha dia nandalo fiainana be dia be tsapalahy amin'izay hoe inona mety tsy mety eo amin'ny fiainana. Misy namalahy mety hoe nandao alahy, misy hoe olona fantatry lahy mety hoe nanana fiainana daholo zany. Tsy tokony kivikivy zany tsika rehefa ohatra hoe melehibe. Azo izy mila miketrika fotsiny tsika hoe inona zavatra tokony ataontsika kamety hanapitsika ny fiarahamonina sy ny ray aman-dreny izay nanampy alisany tamin'ny mbola kely sy izay tsy nanary alisany. Teniko aloha fa aminako tsy moramora le miaina atao tany indrindra leo amin'le toerana misy atsika zany satria tena sarotra leo tena sarotra leo amazava. Fa zany hoe mila miezaka fotsiny izany dia miketrika izay hita fa mety. Dia la rehefa melehibe koa tsy midika voatery tonga dia andeha hanambady la azo lisa tsy voatery tonga dia hoe hanambady indrindra ho an'ny vehivavy. Nareo no misafidy hoe rovinana hanambady fa zay tiako io safidinareo na jaina. Fa zany hoe vavan'ny fiarahamonina tsy tokony hanotsika fa efa fantatra le izy raisina zay tokony azo raisina avy any amin'ny fiarahamonina nefa zay tsy tokony raisina kosa aiza raisina. Fa ny zava-dehibe mampiasa kokoa. Dia rehefa koa eo amin'ilay faharoapolo taona hoe dia misy miteny hoe tsy mety maharitra mihitsy ianao amin'ny fiainana safidy io tompoko resaka safidy foana io zavatra io. Misy fotoana ianao manitra rehefa ohatra hoe ilaina le izy dia misy fotoana ianao mianiany rehefa ilaina le izy fa tsy isan'andro ianao akoriny dia ho matra be foana inona tsy miantitra ihany ny hafaranao iza ny hiaraka aminao tsy hianambady ny hafaranao. Dia misara betsaka anareo zany izay nanaraka nakatra amin'izay efa ataoko hoe roa taona angamba izay nanaovako ny video fa zany hoe tsy hitahita za tato ato fa nanomboka amin'ny veriberina amin'izay tsapako hoe ny lehibe kokoa za dia misy miteny lasa mihamanitra fa tsy manina le izy fa ilaina koa le izy ao amin'ny fiainana rehefa ohatra tokony ilaina le izy dia misy misabony ampazoko manaraka an'izay zavatra toy ny le ataoko raha ohatra tianareo le zavatra ataoko moa zany dia afaka rahanareo za raha tsy tianareo dia arao ihany za amin'izay manaraka an'ilay tsy tianareo nareo azonareo tiako tenenina. Dia aza dia koa no makany amin'ny Insta sy ny social media rehetrarehetra dia manomboka mamoaka video za matetitetika. Dia ny avatra farany tiako ampitana aminareo ampamantorana be meza eo amin'ny fiainana dia akino amin'Andriamanitra daholo izay zavatra ataona rehetrarehetra satria tsy afaka tsy mandeha rery zany ianao izay ataovy an-tsaina fa sao dia mieritreritra nareo hoe mandeha rery eo amin'ny fiainana misy mitsinjo anareo sy mijery anareo foana amin'ny fiainana. Bisou be daholo nareo dia I will see you in the next one. Peace. Asa miatsara velaty fankatiavana ma fa tsy efa misy lasana zay vao iny babababa ka mandrora mantsila